Tompoklasy tompoko vavy ankafaliana no iarabako anao hany tokantrano any tonga soa atao anatin'ity fandaharana manokana andraisana vahiny asaiko anao hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mazava ho azy dia manambahiny ny fandaharana vahiny izay efa fantatry ny be sy ny maro izany vahintsika izany mesy mpanjaka tsaratsara no vahintsika ihany koa andriambavilanitra rasolofo masoandro faratiana pasteur mpitandrina izay miarady ao anatin'izany mesy mpanjaka tsaratsara izany miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandaharana miaraba tompoko lahy makasitraka tompoko vavy afakofatala avy hatrany ary amin'ny pitsikitsika navy hatrany no andresako anareo vahoaka iarabako anareo vahoaka ny mahajanga raitsy vaky volo indrindra fianao ray aman-dreny be olo masiny avy indrindra ray aman-dreny ily faly ny tenako ary faly koa zahay mianadahy tonga manatrika eto am'izao fandarana izao am'ty alina ity ka dia makasitraka tompoko lahy makatela tovavy asaiko avy hatrany nareo vahoaka ny mahajanga mba hanaraka tsara ary mba ikosantre tsara any am'tokantrano any fa mba misy zavatra tia ho azavazavaina sy tia hambara am'izao zavatra nomen'andriamanitra ahy izao natongavako ty ambony tany betsaka nefa mahafantatra anao raha ny eto atapy-tanàna ny mahajanga raha ny fahafantarako azy efa nisy ny fotoana nandalovanao teto ny fantaniana manitikitika avy hatrany iza marina moa izany mesy mpanjaka tsaratsara izany satria miovaova apôstôly mesy mpanjaka iza marina izany mesy mpanjaka tsaratsara zany eny tompoko zaho zany dia tamin'izao ny asa voalohany teto mahajanga de zay no ny anarana no etiko ny asa satria izay ny mba fatapatatry ny kristianina satria mako rahafa ny olona manahaky anay zao ny foazin'andriamanitra tahaka anyreto zany no miasa mandeha mitory filazany tsara de tsy maintsy am'izay am'resaka momba ny baiboly ihany mba haizan'olo hafantaran'olo kristianina tegna fa ny jentilisa tsy mahay zany hoe mesy mpanjaka zany hoe jesosy sarotra ny jentilisa zany fa ny kristianina ro mahay an'izay ka ny tegna de natao ho an'ny kristianina nefa koa natao ho apôstôly ho an'ny jentilisa tsy manavakavaka zany na ny kristianina zay ny mpivavaka na ny tsy mpivavaka de tsy maintsy mikambana daholo mihafaka ihaino ny tenin'andriamanitra zaho zany natao hoe apôstôly tsaratsara nafatarany vahoaka ny mahajangahy taloha ka soa zavatsara fa tsaratsara ty tsaratsara ty eto ambolohany de efa miteny tsara avy hatrany sao de mbo misy eritretra hoe sao de tatandrazana ndray io sagnatreto tompoko lahy tompoko vavy tsy tatandrazana ty fa tsaratsara ty fa mbola agnazavazavany zay moa zaho rehefa afa kelikely eo amin'ny fanazavana amin'ny hitohizany ny resaky ka dia zaho zany de olona niseho an'i jesosy teto ambony tany tamin'ny 2010 tany amin'ny faritra imenabe tsy ho andrefany madagasikara district ny miandrovazo de ny province ny toliara région ny menabe ka niseho an'i jesosy aho de ny maty de ny vonon'andriamanitra de noentiny tany an-danitra ny fanahiko de noentiny nakany amin'ny fanjakany lanitra zao nahita ny paradisa nahita ny fiainana mandrakizay ary nahita ny afobe koa nitsidika tamin'ny lafiny ratsiny koa nandesindreo tagny amin'ny elo nahita ny fijalian'ny olona ao amin'ny elo ao hitako aby zany ny lafitsana sy ny lafi ratsiny izay zany tantarako ty olo malaso dahalo mpangalatromba taloha fa niseho an'i jesosy directa teto ambon'ny tany tonga da niseho amiko directa izy de anao izy ny voatenin'andriamanitra ray jehova ray anao voatenaka angalaky anao za fa ho any an-danitra tsika fa misy mission goavana hampamboary anao any an-danitra agny ary raha maty anao de mbola haverina ho velona indray aty ambon'ny tany ka olo nitsanga tamin'ny maty aty raha avako malala fa mbola tsy nalevina maty 2 jours ndroa andro zaho ambony fandrena teo fa mbo tsy nalevina de napodin'andriamanitra ety ambon'ny tany zay zany tantarako ty zay karavana ny teny hoe apôstôly avy koa mesia io zany araky ny ary ny saotrany zany koa tamin'ny andron'i jesosy kristy tompontsika de raha fa niasa voalohany izy apôstôly aozy zay ny asany voalohany da aveo za olombo ositra aozy mpisorona be aozy ka rehefa elagnela nandeha ny fotoana de nilazany nahamesia anazy am'izay izy ka zaho koa zany de zay ny fepetra ny nampitondrany ahy avy any an-danitra apôstôly koa zy miteneninao fa raha fa anao tonga ny fotoana teneninao am'izay ny mahamesianao satria hoafinako aminao ny ositra mesianika fa olo voositra atao hoe mesia ny ositra avy tamiko mahamesia ahy ary ny fahefana avy tamiko izy mahamesia ahy hoy jesosy io afindrako aminao de zay ny mahamesianao ka hotognony zay ambaro amin'ny tele na amin'ny radio amin'ny fotoana zay agnambaranao azy nanomboka tamin'ny 2013 aho nagnambaran'io na mesia ahy io zay io mpanjaka io zany no araky ny teny volazan'ny baiboly hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ny baiboly no miteny mpanjaka ny mpanjaka ka rehefa ny avy tany ny zavatra mahagaga de zay nataony ianao zy efa mesia efa mpanjaka anao izy
de zay raha nytenin'ny tompo tagnamiko zany no ambarako ty ambony tany io zay ny momba anakazy ia anisan'ny fanontaniana manitikitika ny resaka nivantana tamin'ny alalan'ny fananao tamin'ny Jesosy Kristy satria zay ny fomba fiteny azy niteny koa anao hoe anao no mesy itovizany ve ianao sy ilay Jesosy ny fampiresaka taminao satria samy mitondra anarana Mesia anareo eto ambonin'ny tany zaho zany laraky ny fanonteko anazy tagny an-danitra de ozy izy hoe ary izy io de efa voalazana baiboly izy hoe de iovaka itovy amiko izy Andriamanitra lafa n'olo afaka de omeko anaram-baovao ary iova itovy endrika amin'Andriamanitra de tena nampitoviziny endrika aminy mihitsy atonga tany an-danitra fa mahasamby hafanay fotsiny i Jesosy lay Mesia nateraky ny vehivavy Virgin nateraky Maria ary vazaha fa zaho tsy nateraky ny Maria ary tsy nateraky ny vehivavy Virgin fa zaho malagasy fa ny fahefana zay nanagnany na Mesia azy nomeny zay zany mampitovy anay zay ia iresaka zany fahefana zany tsika na ny fahagagana no marimarina kokoa raha ny vaovao eninay teto mahajanga tamin'ny fotoan'androny dia nisy ny mpanompon'Andriamanitra zay niaradia sy miaraka aminao akaiky tamin'izany fotoana izany nalaza hoe ho avy ny apôstôly tsaratsara hanangana amin'ny maty io mpanompon'Andriamanitra io tsy tanteraka izany inona ny mety antony ny antony de zaho zany tamin'ny fotoana nahafaty ny fatesany io mpanompon'Andriamanitra anankiray io raha ohatra ka tsotongoniny eto ny anarany de tsy teto aho tsy teto atoerana tany Morondava zaho de any Morondava natsoiny zareo hoe maty ny apôstôly be zay namanao miara-miasa aminao akaiky aty Mahajanga ary nangalaky anao tamin'ny voalohany io pasteur mihitsy nakanakahy taty voalohany nagnitsahako ny Mahajanga zany de taty nanao couragade lehibe zay nanao asa lehibe teto Mahajanga tam'zany ny maty izy matapiko izy reo de zay naninona ny nahafaty azy de tsy fantatra izy tsy nambarandreo magnatony nahafaty anazy teo amin'ny telefôny io de ka inona ny hevitra fa mitongava tenao hanangana anazy de hoe hoe zaho aperinasa ary mandeha lavitra fa kandavitra distance Morondava sy Mahajanga zany ka lavitra tika sarotra be niverenako agny de ozy reo hoe alana amin'ny hélicoptère anao toto emany teny tamiko tam'izay de ozy hoe tsy mbola afaka hanapa-kevitra am'izay aho fa andraso aloha fa tsy maintsy mbola hiantso ny ray satria ny raiko no nagnirakahy aty ka iny raiko tsy niteny tamiko hoe raha fa tonga agny anao de misy mpanompon'Andriamanitra managnara hoe ianona de atsangano lafa maty izy tsy niteny tamiko ny raiko ka mbola tsy nahazo baiky boka amin'ny raiko fa za tsy zaho manangana ny maty io fa le Andriamanitra velo ao anatiko ary Andriamanitra raiko nagniraky anaka no manangana ny maty io fa zaho ataony fitaovana manangana ny maty io ka raha mbola tsy nahazo baiko aminy de tsy afaka zaho hanangana any zany ary tsy tonga agny fa izy no mibaiko zay vao mandeha de nandrasako ndraso aloha fa mbola miandry baiko zay ndraso aloha zay zany no somary nampikorotaka ny saindreo taty hoe andraso ony nampiandrasiny ny apôstôly tsaratsara ony le razana andraso ony aza mbola levina fa andraso ony tsy ny razana ny teneniko aza levina le maty tsy zay fa zaho miandry mbola miandry aloha zaho ka ny fitenenay boka tsy moa zay ndraso aloha ndraso taminarivo koa mety mahay zay ndraso aloha oka aloha mino fa ndray Mahajanga koa mety mahay zay oka aloha ndraso kely aloha ka zay ndraso zany tsy tenga raha mampiandry fa miandry lay baiko avy am'le mpaniraka ka zay zany nahatonga anio ka tsy afaka nanangana azy satria tsy nahazo baiko boka amin'ray izay nagniraky anaka avy tany an-danitra ia Mesia mpanjaka tsaratsara efa nisy ve ny fahagagana ny fananganana maty ny fanasitranana ny marary izay nataonao ho an'ny vahoaka malagasy efa nisy aloha zay fa zany hoe moa zany misy gn'olo tsy nahita ka zay tsy nahita zany de tsy afaka mino fa gny nahita kosa da mino efa 30 zay gn'olo maty natsangako tamin'ny agnaran'i Jesosy zay velo ato anatiko de natao hoe tsara Andriamanitra tsara satria zay agnara tsaratsara zay no agnarany miandrangarana ka boka tany an-danitra agnara goavana be ozy io agnara fananganana ny maty fanasitranana ny marary maromaro zany fa misy pasoavana goavany anara efa anaran'i Jehova io ozy le Andriamanitra Jehova moa nahaizany olombelo aty ambonin'ny tany aty Jehova anaran'ny Zagnahary be ozy io le hoe Andriamanitra tompo tsara ary Jesosy mpiandrondro tsara foana ny agnarany volazany Genesis io hoe tsara ka hitany fa tsara ka efa nisy zay 30 gn'olo maty efa natsanga tamin'ny agnaran'ny tompo de ny marary ny mona ny jamba marenina sy ny kilemaina sy ny vony sida ambalavelona ambalapetra fa maromaro ihany fa tsy de voyan'izay loatra tsony fa efa vita zay niasa tam'izay araka ny teny Jesosy okan'izay ozy aza manangana ny maty tsony fa be da be zay gnanakazy ozy efatra fotsiny sa 5 natsangan'i Jesosy
tam'izany fa le fananganany maty izy a tsy de tena important amin'olombelo satria na de hisy olona ahitan'olo nitsanga tamin'ny maty izy ny tsy mino de tsy mino foana ny tsy mino de tsy mino foana ka efa maromaro ihany zay niasa nataoko tamin'ny agnaran'ny tompo fagagana zay inona zany ny tena afatra nomeny Jesosy satria ny teny anao hoe Jesosy nanome afatra niverina teto ambony tany inona zany tena afatra ho an'ny zanak'olombelo ny hafatra ho an'ny zanak'olombelo zany a de manambara zafy nampitondran'Andriamanitra hafatra aho hoe ampiavano izy n'olombelo rehetra indrindra fa ny filoham-pirenena dimy lahy ampiavano tamin'izany de mandeha aloha izy anao mitory filazantsara manerany Madagasikara asaivo mibebaka ny olona ka miala amin'ny ratsy zay fataony apelao amin'ny ratsy de ampidiro am-piangonana izy zay fiangonana mety azy ka fiangonana manaiky an'i Jesosy tompo Kristy mpamonjy ho mpamonjy ny tenany sy ny fiainany de ampidiro izy de asaivo miala amin'ny ratsy rehetra na ny finomatoaka na fijangajangana sy ny adalana rehetra sy ny famonoan'olona sy ny lengalenga ny fitaka to isan-karazany asaivo miala amin'izany ny olona de asaivo miditra any am-piangonana izy zay zany ny teniny tamiko de apelao amin'ny ratsy rehetra isan-karazany fantatry ny aby zany ozy de mindehanao miteteza faritra mitoria ny filazantsara ambarao amin'olona efa misy tenin'Andriamanitra teny fikasana hoe tsy maintsy totoriana amin'izao tontolo zao ny filazantsara momba ny fanjakan'Andriamanitra zay vao avy ny farany zay vao tonga ny farany ka hatrizay zany a tsy misy nitorigny ny fanjakan'Andriamanitra ny pasteur rehetra manerany tany fa ny filazantsara ny toriana hatrizay fa zaho kosa voahiraka hitory sy hanambara ny momba ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy maintsy tonga eto ambony tany ny fanjakan'Andriamanitra efa teny fikasana napetraky ny Jesosy io afatra napetraky ny hoe raha misy raha mivavaka ianareo agnaty tendrombohitra azadinareo le vavaka manao hoe raha ny zay nandanitra masininy agnarako tonga ny fanjakana etỳ tany tahaka ny nandanitra ka tsy maintsy tonga etyko izy io zay ny teniny ka zay zany ny afatra lehibe hoentiko a hanambara amin'olo fa efa tonga eto ny fanjakan'Andriamanitra zay hampibebaka olo hialan'olo amin'ny ratsy ary ampandroso ny fiainan'ny malagasy indrindra fa ny firenena zay misy ahy de ho sambatra satria raha mino ny teny zay lazaiko reo fa ndraindray koa izy mety tsy mino malagasy satria ohatrany Isaiapa aminany koa io raha miteny Isaiapa aminany hoe tsy tonga eny amin'irao lanitra zao Mesia zany fa tera-behivavy any an-tranon'omby de tsisy nino an'izany ny vahoaka n'Israely tsisy nino an'izany ny mpaminany rehetra sy ny pasteur sy ny fariseo ny mpandro dalàna ny sadoseo tsisy nino an'izany ka Isaiapa aminany ny teny hoe tsy avy amin'irao lanitra io fa tera-behivavy any ambalan'omby teraka tokoa Jesosy any ambalan'omby izy niteraka vehivavy virgine no niteraka azy ka de ny teny Isaia hoe tsisy ny heno raha io ny hafatra nampitondranao ahy de nody Isaia maty tsisy ny heno ka izy koa ty tonga etika amin'ny teny ka misy tenin'Andriamanitra ma zay avy any ambony izy de ambony mihetraka zay hitany maso reny sofa no ambarany nefa tsy misy mandray ny fanambarany tsisy mandray ny fanambarana avy any an-danitra sarotra be zany gnandraisan'ny olo an'izany satria tahaka ny avy ny tany sy ny lanitra ny avy ny fetretan'ny olona sy ny Andriamanitra ka zay zany gn'antony na tonga avaka ty de hanambaran'zay amin'olombelo zay ino fa nitona fahasoavana ngeza be zaho ty avy any an-danitra hamonjena ny vahoaka malagasy satria efa mipaka any amin'ny lanitra ny fahorian'ny malagasy efa mijaly loatra ny malagasy de tonga agny ny fitaragnany malagasy ny ranomason'ny malagasy manontolo tonga an-danitra agnaby de niteny Jehova hoe vonjeo Madagasikara omeo azy ny famindrapo de nangalak'olo taty atany de zanako malagasy nahazo azy de zay zany de zaho nitondra ny hafatra ho famonjena ho an'ny vahoaka malagasy ray tsy vaky volo miresaka famonjena anao inona le famonjena zay ataonao any vahoaka malagasy anala ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahantrana ve sa hitondra ny vahoaka malagasy any amin'ny lalana mizotra makany an-danitra ya famonjena double misy ndraiky raha triple misy ny famonjena nambarany tamiko voalohany indrindra famonjena hitondra ny vahoaka malagasy ho any an-danitra satria raha manaraky ny lalako zareo raha manaraky ahiko manaiky ny teniko de ho any an-danitra aby zareo satria zaho olo vohitra avy any an-danitra olo tout droit sady mahitsy tsy tia kolokolo tsy tia ferafera tsy tia zavatra malotoloto olo mahitsy raha maty am'izao tonga de any amin'ny paradis aho zay lalako koa ho lalan'zay mino anaka ray voalohany zay famonjena faharoa zaho zany a de nisorana tany an-danitra fa ianao izy mivoafidin'Andriamanitra satria ho taterahana ny soratra anatin'ny baiboly rehetra hoe niadala no fidin'Andriamanitra ampamegnatra ny hendry ka ianao niadala de ary amin'ny andro farany andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra de atao fitaovana anao a hanavitra ny vahoaka malagasy fa ianao no atao fitaova hitondra firenena zay zany ny tena base ny teniny tamiko hoe hitondra firenena anao izy fa tsy ho avitry Madagasikara eo raha ohatra ka tsy manaiky anao na tsy minanao ary tsy anao no mitsanga tsy avitra Madagasikara mitsangana anao izy fa amin'ny alalanao no
azony malagasy famonjena zay le ifamonjena ngezabe io izany hoe latsaka ho fidina ve anao filohampirenena sa ho tendrena ao anatin'izay sa amin'ny fomba ohatrany ahoana no mety ahafahanao maka ny fahefana itondranao zany vahoaka malagasy zany za zany tsy mbola nahazo baiko hoe milatsahanao fidina na amin'ny 2012 na amin'ny 2020 na 2020 tsy mbola niteny izy fa mampiomana fotsiny zany izy mampiomana ny vahoaka malagasy hoe ampiomano zareo a de ambarao aminy zao afatra zao a ampiomano fa hoavitra ny vahoaka malagasy raha toka manaiky an'izay fanambarana sy famonjena avy aminao zay fa za mbola tsy mana programma ilatsaky fa ny fomba hazahoako sy andraisako ny famonjena zany a de baiko avy amin'ny lay Andriamanitra velona tsaratsara mihitsy Jesosy io Jehova tompo tsara Jesosy mpiandry tsara fa io zany efa teny fikas'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka io satria zavatra efa sitraky ny akasitrahiny ty de miandry ny topy fotsiny a tahaka an'iregny mpanao gazety sy ny télé zany hoe topy zay topy zay no andrasaka fa kely sisa fa mbola miady mafy moa ny mpanao politika sy ny namany ka de ho hitatsika eo fa maromaro ma zay mpanao politika nitondra zay nefa de somary sasahira ihany ny firenena ka de fantatra ina ny mahavy an'izay fa ny finoako anazy sy ny fanambarany raiky tamiko de hoe tahaka ny Jona ozy io efa nalefa Jona iray ho agnaneny ve de tsy nanaiky Jona de nilakila ny sambo tadony ndrendrika de n'olona niteny misy zavatra agnatin'ny sambo ty sambo fiara ty izy Jona zany de natsipin'olo tagna ao izy Jona fa ary nareo agny anatin'ny tiranomasina ty aho mba havitry ny vahoaka ato de natsipin'olo Jona dia avitry ny vahoaka ato agnatin'ny sambo ity nefa hafa ty i Jona tsy mampitovy anay Jona zany nanda agniraka de izy narian'ny vahoaka narian'olo tagna amin'ny ranomasina fa izaho tsy nanda fa tonga de nanaiky aho satria Ninive zavatra tany saripady tany maditra olona mafiatoka tsy mety horesy lahatra mihitsy ary tsy anaiky ny tenin'ny Jona de natahotra Jona de tsy nanaiky izy ohatrany Ninive ihany koa nefa i Madagasikara mitovitovy ihany koa mafiatoka koa somary maherelo ihany somary tsy de mino loatra ny zavatra famonjena avy amin'Andriamanitra ary tsy fantany loatra ny famonjena avy amin'Andriamanitra fa avy ny mpanao politika sy ny mpanao ny vola sy ny fanagna sy ny hara zay ny fantany fa famonjena ka ny famonjena avy amin'Andriamanitra tahaka nataony Jehova tamin'ny Mosesy tsy de hain'ny olombelo loatra zany ka zaho zany a de tsy aho no atsipy agny amin'ny rano fa zaho no mila inona ary ekena ny teniko tsy forcé tsy hoe manao forcé fa Andriamanitra nanao forcé ny olo inona de ekena hoe ahoana ny tokony ataontsika fa io ny olo voahitr'Andriamanitra hitondra ny firenena zay zany le izy fa tsy hoe zaho no ilatsaka zay ny famonjena mikasika an'izay ma triple age de zao triple ny famonjena nomeny ahy ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy a nombona mihitsy izy de gny rano no nalatsaka ta Calvary de gny rano igny natao ho famonjena hoan'ny zao tontolo zao nefa kosa de gny rano igny latsaka misy teny napetraky ny Jesosy zay mino sy atao batisa ihany no ovonjena zay tsy mety mino azy izy elohako dikan'izany de zao zay mino azy foana na de nilatsaky gny rano Kristy zay mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ihany no vovonjy ka toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zany latoka mba tsy very rehetra mino ka nafena mandraza zay rehetra mino azy ihany tsy very ka igny zany gn'any Jesosy ny famonjena gny rany nalatsaky tao Calvary natao sorona fa gn'anahy kosa ny famonjena matriple azy ny teniko fotsiny ny vavako araka ny tenin'Andriamanitra ny teny taloha de Andriamanitra ary Andriamanitra avy amin'ny teny fa ny tenin'Andriamanitra de aina ho an'izay mahazo azy ary mitondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ka voavonjy ny vahoaka malagasy raha fa mino ny teniko zay matriple ny famonjeko ato ambavako ato ny famonjena ho an'ny vahoaka malagasy tsy lengalenga zany fa zavatra marina ary sere zany anisan'ny fantanina somary adaladala fa tsara ihany ny mba hampahafantarina ho an'ny mpijerentsika betsaka ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny mpitondra fivavahana no efa nanao faminaniana misy ny tsy tanteraka famandrindra mahakasika ny fitondrana ny Madagasikara zay fantanina faharoa ihany koa misy ny fiteny maro zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ny teny tsy fantatra ahoana ny mampiavaka ny teny any an-danitra sy eto an-tany raha azo atao zay mesy mpanjary tsaratsara ny momba n'le mpanompon'Andriamanitra efa naminany momba ny Madagasikara etona firenena de efa maromaro tokoa ny hen'ny sofiko nandalo ny sofiko fa sy tanteraka aby le izy sasany maminany hitondra am 2013 sasany maminany ahoana ny fahitanao zay faminanina tsy tanteraka zay zavatra zay zany de zao mety le fandiniako anazy mety sy mbola le topy avy amin'Andriamanitra direct de lasa tsy nahomby le izy fa raha tena avy aminazy direct io tsy maintsy tanteraka io
fa zay nyfandiniko anazy nyfandraisako anazy ny anao zao no andrasan'ny be sy ny maro satria efa misy ny tsy tanteraka miandry anao zao ny vahoaka eto Madagasikara manerana zao tontolo izao eo miamby anareo fa zaho zany a tsy mbola navelan'ny raiko ny teniteny foana tsy mbola navelany fa gnahy raha fa ny zavatra nytenen'ny vavako ty tsy maintsy tanteraka io tsy maintsy tanteraka satria zaho olo vohitra avy any an-danitra apôstôly lanitra aho fa tsy apôstôly taty ambony tany tetia no entina tagny de agny anosorana agny anovana natao tonga Andriamanitra zao olombelona afa novana Andriamanitra natao tonga Andriamanitra ka miamby ny teniko ka miandry ny vavaka ho avy ny fotoana zay tenenako hamoako ny teny hoe za de tsy maintsy ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra ho filoam-pirenena amy daty toy izao ka raha fa za miteny amy daty toy izao la nambarako ny daty sy ny fotoana pare revoaka malagasy fa tsy mipoly zay tsy mipotaky zay satria Andriamanitra tsy mba olombelona ka andainga zay mikasiky miamby kely fotsiny tsika miamby topo fa mbola mampahafantatra mivoaka malagasy zaho zao mba afantarandreo hoe ahoana ny famonjena nataony Jehova tamin'ny androny Mosesy io zany mbola tsainy malagasy tsara izy io zay ne mahatonga ny malagasy betsaka tsy mino ny tsaratsara io e de sasany de miteny hoe mpaminany sandoka io Matthieu 24 efa tanteraka ny soratra volazany Tesalonianina dre raha ny olona misandoka ho Messi kanefa tsy Messi zay ny atao hoe antikristy mpaminany sandoka ary ny manohitra izy ny baiboly zay manohitra ny Jesosy zany natao antikristy mpaminany sandoka fa tsaratsara kosa tsy manohitra fa Jesosy mihitsy nakanaka teto ambonin'ny tany nitondra tany an-danitra de nanao mission goavana tany no perena ny lambosy koa ny vakiny Jehova tonga tany an-danitra de nampidirin'ny Jehova tao anaty kao Jesosy de nizairina de nitafy ny Jesosy zaho ty Jesosy mitafy ahy za mitafy ny Jesosy atao amiko zaho koa ao amin'ny Jesosy zay ty raha ty de lasa nomeny aby gn'agnaran'ny ray manontolo ny fanomeza-pahasoavany taminy ny pouvoirany rehetra ny asany rehetra ny menana ka daholo satria ny olona varena miamby amin'ny raha lanitra de rerakeo izy na izy iamby an'izy amin'ny raha lanitra tsy raha tonga igny fa io ma zavatra tsy hain'olo dikan'izay fa nofa mandragny raha lanitra voalazana fa betsaka ny tsy mahay zay mikasika nefa miandry kely fotsiny miandry topo fa engane mba hatsapa tena malaky malagasy mba ho tonga saina aingana de haingana hafantatra ny famonjena avy amin'Andriamanitra ahoana nataony Jehova namonjy ny vahoakan'ny Israely tamin'ny andro Mosesy nifindra amin'ny olombelo izy zao ny teniny tonga ty amiko izy ny fitaragnan'ny olo ka hidina zao hamonjy azy Jehova ny teniny io tonga ty amiko ny fitaragnan'ny olo ka hidina zao hamonjy azy hidina ozy Jehova nidina teo tany Jehova zay rena tsy nitavany Jehova nita fa Mosesy fa ahoana koa ty fangainao ny Jehova ozy n'olona anao ny Mosesy zanaky ny anina mpiaraka andondron-drafozanao ary andevolanao ataon'ny Farao hoana anao milaza Andriamanitra zaho no izy zaho le Jehova tomponareo fa i Mosesy ny agnarako mahanofanaka aizanareo ahy fa zao raha miteny agnatiko zao Andriamanitra nahary ny tany aman-danitra nahary ny tombokonao miteny zao avoy ny vahoakan'ny Israely zay nanaiky ny nagnaraka ny Mosesy avitra fa zay tsy nanaiky nandevozin'ny Farao to agnatin'ny Egyptiana tao ka misy raha bevata izy io ka zay zany mikasika an'izay ka ambavako fa kely tavela fa avelako eky ny malagasy hahay momba azy soa halala soa hoe ity marina ny tena izy maromaro avao zay mpaminandalo teto ambony tany ty sy ny pastera sy milaza olom-bohitra teto ambony tany ty milaza apôstôly zay ay avao betsabetsaka ny dofitra aby amin'ny lainga hitany voaka malagasy mihitsy ny lainga zay ny haringary aby ka raha niteny gamba za tamin'ny 2017 zay mako raha zavatra mbovizin'ny Majunga koa hoe tsaratsara ny teny amin'ny 2017 eo avy ny farandro zao ny teniko tamin'igny ambarako eto androany eto amin'ny télé zao nizy teneny ny voaka malagasy ny olombelo rehetra araka ny tenin'ny tompo naheraka anaka fa amin'ny 2017 ozy raha tsy hibebaky ny olona ho avy ny loza amin'ny 2017 nisy loza ve nitranga tamin'ny 2017 efa nibebaka ve ny vahoaka malagasy zao tsy nahatonga le loza nanao aina tsy ho zavatra nitety faritra Madagasikara ray manontolo ary nandeha télé nakany andafy naheno aby betsaka ny malagasy ny bebaka teto Majunga avao nandranesandreo ny teniko igny tsy mbola nisy pasteur teto Majunga manangatagna mihitsy hoe nahavita batisa olona 3 arivo ndray andro tsisy pasteur nahavita an'izany na apôstôly nahavita an'izany teto Majunga zaho tamina tonga avako teto 3 arivo 700 sy 3 arivo natao batisa ndray mandeha ndray andro tao Petite Plage niverina fandroa 10 sy 2 arivo anatrany pasteur Rabiary Vony boka Tsirabe nagnatrika an'izany bebaka vahoaka ny Majunga ny bebaka tamin'ny fotoana nandro vahoaka teto ngamba tao vitsy ny 3 alina na 2 alina zay avao de fa zava-dehibe satria Andriamanitra ny tena raha misy mpanotara bebaka ty ambony tany de fifaliam-be ihany an-danitra vosindraky vahoaka be ny Majunga maro ny bebaka zay hahatragna namakia ny bebaka aby nohony amin'ny tsaratsara ka de nitety faritra nandeha Tatamatavy de Gros Sainte Marie Nosy Benville Morondava Toliara Fort Dauphin to fonitra aby Madagasikara
betsaky ny bebaka nalahelo ny tompo na emitry ny loza tamin'ny 2017 nisy loza saiko niavy koa tamin'ny 2012 misy pasteur maromaro ngamba teto tamin'izay fotoana zay nalandreo zao amin'io tao Amarovoay tonga avy aty fa ibebaka tsika fa hoavy ny loza amin'ny 2012 hoavy ny tsisy an'izany hoa tsy zany teneny tamiko ka de tsy niteraka aby zany ka sorako amin'ny tompo fa nahazo nangataka zany tsika zay mikasika an'igny zay apetraka koa fa de koa nametra-panontany manao marina amin'ny teny tsy fantatra fa hoana fiteny lanitra zao izy ny fiteny lanitra sy ny fiteny tsy fantatra efa volazana baiboly mako izy io hoy izy hoe aleo izy miteny maminany ao am-piangonana mba hampandroso ny fiangonana toy izay miteny miteny tsy fantatra 200 ao am-piangonana fa tsy misy hampandroso ny fiangonana miteny tsy fantatra tsisy fampandroso ho an'ny fiangonana io fa zany hoe misy fiangonana tena mamorseny mihitsy hoe miteny iny amin'ny teny tsy fantatra nareo de am'izay tonga de iasan'ny fanay masina avy atrany de agnatin'ny olo mbaka forcé da bribra bababa fotsiny eo de hetsika rando tsy fantatra hoe inona ny tena ary aiza ny point sy ny virgule momba le teny tsy fantatra zay ampiasain'olona agnapiangona am'izao fotoana zao forcéna fotsiny zao ny olona forcéna tsotra hiteny amin'ny teny tsy fantatra so mba hazo fanay masina koa ny tenin'ny anjely zay malaza am'izao fotoana zao ny fitenin'ny anjely nefa zao hozy ny boky ny Hébreo nataoko tsara mihoatra ny anjely ianareo araka ny nandovanao agnara hoe tsara zao itsika olombelona mihitsy ny mbola tsara lavitra mihoatra ny anjely araka ny teny boky ny Hébreo 1 jusqu'à 5 zay itsika zany teny avy amintsika no tena famonjena fa sy teny avy amin'ny anjely fa ny olona betsabetsaky mampiasa an'ity fitenin'ny anjely ity de efa tsy hain'ny olona tsony mbaka no mbany lohan'olona ohatra andreo mikasika an'le ositra vidina avy any Afrika Atsimo avy ry Algéria avy aty tsy fantatra hoe ositra manahoana tsy fantatra ny fotorana avy any ositra vidina de ampiasaina aty le izy de andao haka ositra ry andao hividy ositra ry andao ositra vidina nefa de tsy fantatra hoe ositra inona ositra ahoana de ositra mampaninona ositra mampanakarena sa mahafaka devoly sa mahafaka mandroaka heriny maizina amin'ny tokantrano sa mampitombo halava sa vo maika mahabekibo sa mampanambola sa tsy fantatra tsony de sahiragny olo ka hoy aho hoe ny ositra zaho ty voositra avy any an-danitra i Jesosy Kristy any ny olona voositra avy any an-danitra amin'ny olombelona rehetra maneran-tany volazan'ny baiboly io hoe ny fanahin'ny tompo no atao amiko nagnositra hoy Jesosy nagnositra olombohitra Jesosy ary apôstôly koa izy de zaho koa tany an-danitra nosor'Andriamanitra ny ositra boka amin'ny Jesosy mihitsy nafindrany tamiko nataony tamin'ny lohany tamin'ny volony de naifiko nafindrany amin'ny lohako ny ositra avy amiko le faratapony ozy olomeko anao karaha mbola misy gnatao be ositra zay avy any ambony de ambony amin'izy rehetra volazan'ny baiboly zany zay avy any ambony izy de ambony amin'izy rehetra ka zay hitany maso sy reny sofiny no ambarany ka zay avy ty ambany de ny ty atany any ny fantany zay mahatonga ny aty hoe ositra vidina satria tsisy ositra avy any ambony aty ary zay mahatonga ny aty koa miteny tsy fantatra fotoana ahoana ny teny tsy fantatra tena lazainy zareo ka izy io zany de zaho zany amin'ny teny tsy fantatra tompony aho fa zany hoe za tsy miteny anio amin'ny télé na agny tokantrano na agny am-piangonana fa sindraiky any mba miteny amin'ny teny tsy fantatra satria ohatra ny mirearea zaho sa manandrantena va manambanimbany namako tsy mety amiko mako le manambany pasteur namako manambanimbany finoany namana manambanimbany zavatra fanomeza-kely fanomeza-pahasoavana mba kely no men'Andriamanitra azy izaho nahazo ny lengeza be boka an-danitra no hanambanimbany an'izany tsy mety amiko satria ozy miteny nobolantolo hoe ny feno tsy mba mikobana ka mahatonga tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy ho fantatry ny olona mako na de hiteny aho dozy ny olona any atokantrano mpijery hoe inona zany nyteneniny zay izy nefa tsy afaka ametraka question amiko hoe inona zany zay nyteneninao zay fa mijery télé fotsiny izy afaka tanitsika ka ohatra hoe misy phrase kely raiky ohatra ny ohatrany hoe mba mampiavaka kely ny teny avy any an-danitra sy avy aty mampiavaka kely za moa zany hatramizay antanako tamin'ny télé ngamba ataoko hoe inraiky fotsiny latsindreo foana mba niteny satria nisy nangataka be forcina be ohatran'zao izy de niteny avao fa za tsy mba tiako loatra izy io mitena miteny tsy fantatra amin'ny télé io mitena miteny tsy fantatra ery amin'ny croisade ery am-piangona tsy de tiako loatra io satria ohatra ny mampanandratena be izy tsy manao an'io fa nono hoe mba mampiteny anao de teny kely tsotra kely fotsiny mialatsiny fa za tsy teny maromaro fa gnanaka zany sady zaho mahay mandika azy ary mahay mamaky ary mahay mandika azy amidika ny teny gasy fa zao nefa ny teny baiboly tsy tsara ozy ny teny tsy fantatra raha tsy misy mpandika zay ny teniny ato tsy tsara matoa zany Jesosy ny teny tsy tsara ny teny tsy fantatra raha tsy misy mpandika nefa ny agna-piangonana tsy hita ho iza ny mpandika an'le teny tsy fantatra fa bredibredy fotsiny bri ka manera be izy regny ka iteny kely fotsiny avao zany
tsy haiko na hinoan'le olona pije piheno satria mako gn'olo betsaka ny sasany zany hoe lina ao ny mino manantena ary tiategna ary mbo tsy nanao ratsy ategna ary za koa mbo tsy nanao ratsy ny zanako mazenga zay niasako teto a revoaka ny mazenga tsy mbo nisy problème ny asako ny asako teto amajenga 2 mois zany janona teto mbola niverina fandroany 2 mois koa zany ngamba ataoko efa zanatany mihitsy amty mazenga ty tsy mbola nisy problème tsy mbo nisy olana ny asa nataoko teto mazanga tsy mbo nisy ary zay lasany tsaratsara courage aby gn'olo misy adjoint district zay agny eto zay tam'izay fotoana zay tsy haiko tamin'ny 2007 ngamba sa firigny adjoint district rehefa tonga eto anao zaho ny mandray anao ary misy police vavy zay koa inspecteur vavy zay fa mbola tadiaviko reo atoato fa ngamba la magnaraka amin'ny ty reo mety haindreo tonga eto tsaratsara mety hoavy amiko ao zay hoavy ao zay ka iteny kely fotsiny a mialatsiny ohatra fotsiny hoe ijainisis wadin ijainisis wadin lazis hengamao frazin walzek koldari manao edis mantorna venjrasy kene loziny palors roadriny clerty ovrana sina hoandangak wadreka tina polono wazeni faldonisa kalesi ay kalesi manjina sa way manjina sa lazay aprikantorni valswazena kerna vanjoze amen amen mba afaka dika kely ve satria za tsy nanao amen satria tsy haiko tsy hainao tokoa ny dikany zao zao ny dikany teniko teo hoe niasan'Andriamanitra za tsy de azo anaovana commentaire isan-karazany fa raha fa eny ny tompo de eny raha fa tsia de tsia nefa kosa misy ny zanak'Andriamanitra nangataka tamin'ny andron'ny Israely hoe mamindraha fo amin'ary Jehova na de efa ilatsaka ny fandringanana de mbola misy nangataka ihany de mbola nazo famela-keloko ihany zay ny teneniko teo amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra tsara Jesosy Kristy ya miaraka amitsika eto ihany koa pasteur Faratina omenanao ny fitenenana efa nisy nambara ihany mesy mpanjaka tsaratsara teo ino ny azonao ambara ao anatin'ity fandarantsika ity azafady kely ranabavy fa alohan'izy teny de zao ity teny tsy fantatra ty mako zany misy izy io raha atao miadakadana azo raisina soa hazava tsara fa io ny tena voiziny fiangona zandry am'izao fotoana zay tsy mitena miteny tsy fantatrony de tsy mety tsy mare fanahy masina izy io ny tena fanaovana azy atao malakilaky rapidapida ihany fa vitsy am pasteur zay mpiteny amy teny tsy fantatra eto ambonin'ny tany a Madagasikara ka hahay hiteny azy miteny miadakadana ohatra nataoko teo sarotra amindreo ny mahavitany fa ny tonga fandry hoe atsirikapakato atsikapakapakasa zay ny filazany azy fa gnahy koa nataoko malakilaky mety amiko jasine kitna hadorban sile razikany fandino olazi hantremina raikas kregen hatirkanos latrika petto navrin ndambe sila lages nakatorigan hendambis gles ganorbi ivoni sinon lozugani harzaginama flag waki e flag waki mety atao malakilaky koa sotra tompoko mekono fiteny makasitraka indrindra tompoko manome fitenenana ity ampiandohana dia mbola mananitra ny fiarabana antsika vahoaka ny mahajanga tsy mandadiarona rehetra zay manaraka tsy tapaka azao fandarana masina izao kopakopa tanana ho an'ny vahoaka ny mahajanga rehetra sy ny manodidina rehetra any trany ivelany any ary koa ny any ivelany marana daholo zay voalaza rehetra teo ary tena efa feno de feno tokoa namana wili sarotra aminay olombelona satria zahay dia olombelona manatrika Andriamanitra ny mbola ameno indray ny zavatra efa voalazany nefa na izany tsy zany aza matony tena tonga eto ihany koa dia mba misy ihany koa ny zavatra azo ambara mahakasika ny Mesia mpanjaka tsaratsara ny nanambara tamintsika izy teo fa tetỳ ambonin'ny tany izy tamin'ny taona 2010 izy io no nalainy Jesosy Kristy mivantana dia nentiny niakatra tany an-danitra dia izay zavatra izay tamin'ny fomba mahagaga mihitsy no nanaovana izay nitondrana azy izay satria tsy maintsy nandalo fahafatesana matony ny olona iray hoentina ny an-danitra dia mandalo fahafatesana zany ty nofo be atsika ity tsy afaka miditra any ao paradisa izay masina indrindrao fa tsy maintsy ilay fanazany no entina miakatra any dia nandalo fahafatesana izy nentin' Jesosy Kristy izy eto zany ety ampiandohana momba izay témoignage izay dia efa raha manaraka tsara n'izay témoignage izay isika dia
azontsika tsara hoe iza tokoa ary zany a izao mesia mpanjaka tsaratsara izao na hoe tsaratsara rehefa nentin' Jesosy Kristy izy a dia napetrany a teo amin'ny tananankavanana dia hoy izy hoe hoentiko any amin'ny raiko anao any amin'ny avo indrindra ozy izy a dia apetrako eto amin'ny tanako ankavanana dia nentin' Jesosy tamin'ny tananankavanana izy a nanivatsiva aniny abakabaka rehetra iny a mandrapatonga tao amin'ny Jerosalema vaovao mandrapatonga tao amin'ny varavaran'ny paradisa rehefa tonga tany izy a dia témoignage faharoa point clé faharoa zany a no tenenin' Jesosy taminy dia nisy seza volamena ngezabe tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao io seza volamena io mbola tsy nisy napetraka ary tsisy nahazo mipetraka tsy azo jerena tsy azo andalovana fa loza ho an'izay mandalo manoloana n'izany seza zany na mijery azy io seza volamena be io nefa izay tsy nisy napetraka no nametrahany Jesosy Kristy azy dia zay mission faharoa nampanaovina azy tany zay zany a voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalypsy 3:21 ho antsika rehetra kristianina indrindra antsika mpitondra fivavahana mahay an'izao tenin'Andriamanitra izao izay mivaky toy izao amin'ny anarany tompontsika ilay tsara indrindra manao hoe izay maharesy dia avelako iara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana Jesosy miteny io a Jesosy niteny an'io avelako hiaraka ozy roa zany mbola misy olo raiky hiaraka aminy kay zany zaho tany io ia dia zay zany faharoa rehefa nipetraka teo amin'io seza io izy a tsy hidirantsika ny antsipiriany satria nanda izy amin'ny mbola mahizy azy taloha zany a amin'ny toetra ny taloha mbola tsy niova dia nanda sy indrindraindrindra moa fa avy amin'ny fokobara zafy maleo dia zafim-bolamena fady volamena izy ireo zay zany ny fomban-drazana notezaina taminy dia nilovainy zay zavatra zay ka volamena ozy izy ty mialatsiny a fa tsy afaka nipetraka eo mihitsy dia raikitra teo moa zany gidragidra fandresen-dahatra sy ny sisa nipetraka ihany izy ny farany rehefa nipetraka teo izy nisy lehibe ampitsara tao anatin'io lapan'ny fitsarana io mijoro ery afovoany ery nanontany an' Jesosy Kristy nanao hoe fa iza loatra tompoko io olona io no avelanao hipetraka eo amboniny sezanao zay nahasary-piaro anao hatrayhatrizay dia namaly Jesosy Kristy nanao hoe efa sitraky ny ray ny anome azy ny fanjakana point clé faharoa fahatelo nentin' Jesosy Kristy indray izy a any amin'ny toerana iray ao amin'ny paradisa ao a fanosorana io toerana iray a misy menaka diloilo masina dia tany izy a Jesosy rery diloilo masina oliva izy Jesosy rery no nandeha tany dia nanaovan'ny Jesosy famindrana fahefana tamin'ny alalana ositra tao izy dia le ositra mahazatra tsika olombelona ty ambony tany na pastera na mpiandry rehefa hosorana avy amin'ny tanana no asiana diloilo masina dia atao eo ambony lohan'lay olona hosorana ny zava-mahagaga nefa ary point fahatelo zay zavatra zay tsy tamin'ny tanan'i Jesosy Kristy ilay menaka no nataony fa teo ambony lohany dia iny menaka teo ambony lohan'i Jesosy iny indray no nafindrany teo ambony lohany tsaratsara point fahatelo entsika isaintsainana daholo a izany témoignage mba hainao ve zay raha ataoko aminao zao zay niteniny tamin'iny mba dia fantatrao ve ozy Jesosy izao ataoko aminao zao ozy tena tsy fantatro ary izy rehefa nipetaka tamin'ilay diloilo masina oliva teo ambony lohany dia tsapany nanivatsiva mivatany tena mantolo izy ninginingina teo ambany Jesosy mitsangana dia niezaka nitsangana izy fa tsy tafatsangana mihitsy na zefatra tena zefatra lay ositra satria feno voninahitra tanteraka ary feno fahamasinana ositra mahamesy ahy ozy nafindrako aminao tsy fantatro izy tsy fantatro izy tia nataonao ty na famindrahako fahefana feno aminao izy zao nataoko zao fa manomboka izao ianao dia atao hoe mesia eo zany
le anasavantsika anampidirantsika le hoe mesia. Ny mesia avy amin'ny teny hebreo masia. Masia natao hoe masina ao. Avy amin'ny teny grika izy a zay na kristiany Jesosy satria voaositra izy Kristos hoy ny grika. Dia Kristos zany a voaositra ihany koa. Ny olom-boaositra rehetra izany na iza dia atao hoe mesia avokoa. Fa ny itovizana an Jesosy Kristy sy mesia mpanjaka tsaratsara izy ireo zany a dia samy nosorana tany an-danitra. Ny ositra rehetrarehetra dia tetỳ ambony tany avokoa no natao, fa ny an'izy mirahalahy ireo zany a dia natao tany an-danitra. Fa efatra rehefa niala teo amin'io toeran'io izy a mbola tsy idirana ihany koa na tsy hipiriany fa mandeha ny fotoana, nentin'i Jesosy Kristy izy noentina tao amin'ny lapany ray, lapany Jehova ray. Ao amin'io toeran'io zany a toerana masina, faran'izay masina indrindra, tsy misy olona afaka mahita ny tavany ray zany. Izy moa zany a tsy hoe nahita azy ny fanatrika ohatrantsika izao hoe tena mifankahita ohatr'izao, nefa tena mifankahita tokoa fa zany hoe nisy vitra ngeza be, fitaratra mamirapiratra hoy izy a tahaka ny vato sady mazava be, tsisy pentina mihitsy dia hitany teo daholo ny endrika izao Jehova ray izao, hatramin'ny volokodiny a, hatramin'ny rehetrarehetra, ny hatsaran-tarehany a, hita daholo ohatra ny tsika mifampijery ohatr'izao ihany. Dia nitsikin'ny ray izy. Tsy sambatra ianao hoy Jesosy Kristy a, fa nitsiky taminao ny ray. Dia io teny io a mahatonga ataoko hoe polémika be amin'ny samy mpitondra fivavahana etỳ ambonin'ny tany, hoe tsy misy mahita ny tavany ray ka ho velona, hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Exodosy 33:20. Tsy misy mahita ny tavany ray ka ho velona. Mosesy no nitenenina tamin'io, satria natsony Jehova ray Mosesy tamin'izany fotoana izany niakatra ny tendrombohitra, dia tsy mahazo mahita ny tavako ianao izy, fa tsy misy mahita ny tavako ka ho velona tamin'ny Mosesy. Nefa tsaratsara nahita ny tavany ray, nitsikin'ny ray, dia izy mbola velona somatsara io. Manam-pirofo an'izay zavatra rehetrarehetra izay, izay fijoroana vavolombelona izay a, ity voalaza ato amin'ny Matthieu 11:27 ity. Matthieu 11:20, andiny fa 7:20, afaka vakiantsika rehetra any tokantrano any izany. Milaza toy izao a, vakin'izany teny izany hoe ny zavatra rehetra hoy Jesosy efa natolotry ny raiko ahy. Tsy misy ozy malala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka, ary tsy misy malala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, sy izay tia ny zanaka ny hona azy eo ary le point, sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Matoa zany tsaratsara na ivelany Jesosy Kristy, Jesosy mihitsy no nitondra azy tao amin'io lapany ray io, ahita ny tavany ray. Izy zany ity voalazany Jesosy Kristy ato amin'ny Matthieu 11:27 ity, izy le sitraky Jesosy Kristy ahita ny tavany ray ka mbola ho velona, ary mbola ho velona. Amin'ny teny frantsay io teny io tena mazava be mihitsy ho antsika zay manana baiboly frantsay koa, et si ce n'est celui à qui il veut le révéler, celui ozy a zany hoe zay celui zay olombelona zay, mbola izy zany ny olombelona any aoriana any sitraky Jesosy ahita ny tavany ray io. Tamin'ny andron'ny Matthieu nanao ohatran'io, tamin'ny andron'ny Matthieu nefa nampanoratana an'izany, mbola velona ny Matthieu tamin'izany. Ia, fa mbola tsy tanteraka. Nandeha ny fotoana, nandeha ny andro, nandeha ny taona, amanarivon'ny taona taty aoriana, tsy tanteraka io teny Jesosy nosorata Matthieu io a, raha tsy tamin'io taona 2010 io. Efa sitraky ny ray ny anymiazy ny fanjakana, efa nafindran'i Jesosy Kristy taminy ny fahefana rehetra tamin'ny alalan'ilay ositra mesianika, ary mbola sitraky Jesosy koa ny nampahita azy ny tavany ray. Manaraka an'izay ihany koa mbola fijoroana vavolombelona ihany, dia rehefa aniala tao amin'io lapany ray io izy a, dia nentin'i Jesosy Kristy izy. Hoy Jesosy taminy hoe efa hitanao zay ozy izy ny lafitsarany rehetra aty amin'ny paradisa aty. Ondao indray ianao ozy hoentiko ahita ny lafiratsy. Lafiratsiny dia nintsiny zany a fa any amin'ny elo. Rehefa izy mirahalahy miaraka dia iny a, miara-dia izy mirahalahy,
fa nakaiky tsara teo dia naeno zavatra nygodina be zany tsaratsara tao an-damosiny tao dia saika hitodika izy andeha hitazana hoe inona zany zavatra zany dia nisakana Jesosy izy aza nitodika any ianao izy fa ivoaka tao ny ray ozy ivoaka tao izy izy ka raha vao mahita azy ianao mitodika any dia rava le nofinao ambony tany ary ambony tany izy zany le maty eo aty-tany io ambony fandrina orava ozy izy nofinao any raha rava io nofinao io tsisy ninona azo atao satria tsy maintsy mbola verina any amin'ny nofinao io le fanahy anaovanao ny asa eny ambony tany le asa zay ampanaovina anao eny ambony tany dia tsy afaka nitodika izy zany fa kosa nanafatra azy zany ny ray avy ao an-damosiny tao dia niteny taminy izy araka le fanambarany tamintsika teo tsaratsara ianao nataoko ampiavana ny fiangonana rehetra ianao nataoko ampiavana ny firenena rehetra ny mpitondra firenena rehetra mibeba ampibebao ny olona ozy izy dia ataovy batisa ny olona fa izay mino sy atao batisa no vonjena dia marobe moa zany ny afatra nataony teo dia Jesosy ny teny taminy hoe aza mitodika ianao fa teneny fotsiny hoe eny tompoko eny tompoko eny tompoko dia nataony moa izay zavatra izay rehefa vita izay afatra izay dia nisokatra io lamosiny io natao opération tany an-danitra izy zany natao opération novakiana ny lamosiny avaty amin'ny tapony ny loha aty midina manaraka hatrany amin'ny tongotra tany dia nisokatra io lamosiny io dia tapotapoka teo nampidirina tao anatiny tao Jesosy Kristy nitodika izy nijery tsy teo akaikiny teo intsony Jesosy dia rehefa niditra tao anatiny tao Jesosy ohatrany kolena tamin'ny mihitsy Jesosy tsy hoe ohatrany zazakely voateraka ireny dia hoe miditra ao anatiny ao dia miforotra kely ohatran'izao anaty ao tsy izay fa tena mitambatra tamin'ny mihitsy zany Jesosy manomboka taty amin'ny lohany dia ny ty vatana ty ny tanana ny sitrihan Jesosy avokoa hatramin'ny tongony ny sitrihan Jesosy ihany koa izay no mahatonga nazy miteny hoe izaho ihany ane ilay Jesosy efa miditra ato amiko Jesosy dia efa Jesosy Kristy mandendeha izao hita ny masontsika izao zay le teny hoe fanoharana ireny hoe eny amin'ny raha any lanitra ireny tsy hiverina eny amin'ny raha any lanitra intsony izany Jesosy izany fanoharana zany nofa mandra zany fa io izy io efa eto ambonin'ny tany Jesosy Kristy mitafy nofo indray mandeha izy nefa ao anatiny velona ao anatiny eo ihany izy dia izay le mahatonga n'le anarany natao hoe tsara satria io anarany io koa zany mbola anisan'ny zava-miafina tato amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny soratana tao bokin'ny Apokalipsy natao hoe tsaratsara le anarany fa rehefa aveo mbola horesantsika ihany iny anarany iny tsara Jesosy Kristy tsara Jehovah ray zany hoe zany mitambatra ao anatiny ao avokoa na Jehovah na Jesosy ary le fanahy masina izay natao fahiny ny teneny Jesosy hoe mahatsara anareo ny alako eto dia hoakany amin'ny ray aho ary aniraka mpananatra hafa ho ety aminareo izay hitari-dalanareo sy hampianatra anareo io le mpananatra hafa nirahan Jesosy io ngeka olona nge izy io fanahy masina ne io ary io fanahy masina io tsy maintsy mitafy nofo dia io fanahy masina io koa zany manana n'lay anarana hoe tsaratsara le trinité an'Andriamanitra mihitsy zany ny ray ny zanaka ny fanahy masina io hoe tsaratsara io dia rehefa natao izay zavatra izay dia nakatona indray ilay lamosiny ny safony Jehovah ohatran'izao dia nikatona tsisy tsikatrice tsy misy ninona fa izay le zava-mahagaga izay ain'Andriamanitra tao vita izay dia mbola nanao sonia ny boky izy zava-dehibe ngeza be ary tsy azontsika hidivirana mihitsy tamin'ny mission nampanaovina azy tany an-danitra ary amaha-Andriamanitra azy nanao n'izay soniany boky izay tsy nisy nasokatra tsy nisy nahajery tsy nisy olona mendrika na anjely na iza mendrika ahasokatra an'izany boky izany fa na inona hitsaratsara no nasokatra n'le izy tamin'ny fotoanany tamin'ny 2010 no nisokatra volazao amin'ny fiainana io atony Apokalipsy 5 izy io aitsika tsy enjery tsara zany ten'Andriamanitra izany Apokalipsy 5 dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 15 ihany koa efa vetivety aloha ranaba eny ary toy izao zany vakin'izany teny zany ary
Jaona apôstôly zany nanoratra an'ity boky ity ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy toy ivoany voapetaka mafy tamin'ny tomboka se 7 teo an-tany nakavana ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery miantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamany tomboka seny ary tsy nisy tany an-danitra na tetsy an-tany na tany ambanin'ny tany na asokatra ny boky na najery azy ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nysolofony Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hama ny tombo-kaseny 7 diniotsika tsara amin'izany ary fa io hoe liona avy amin'ny fireneny Joda solofony Davida io mazava tsara fa Jesosy Kristy no ambara eto nefa le fahefana avy tamin'i Jesosy efa nafindrany tamin'ny tsaratsara izay no natonga azy mirala niaraka nitazona n'ilay stylo volamena tao an-danitra tao nanokatra ny bokyny lanitra io boky ao an-danitra ny razamben'Andriamanitra rehetra ny razamben'ny olombelona rehetra ny momba ny fiainana hatramin'ny famoronana izao tontolo izao tompoko efa voarakitra tao anatin'io boky io bokyny ao an-danitra io razamben'Andriamanitra io dia tsaratsara sy Jesosy Kristy no raha tokony ho izy efa tapotra ny fotoanantsika dia sahady dia amaraparana isika ao anatin'izay eny ary tompoko ia andray koa zany zao araka an'izay teny zay fa izy ty moa zany any mahatonga anay somary mirona makagny amin'ny baiboly dia zao rehefa olona avy any an-danitra manahaky anay rehetra zany no miresaka amin'ny televizion ohatra ny tony dia tsy maintsy sahirany agnatokantrano agny hoe ahoana ny mahatonga azy mesia satria zay mesia zay manko tena mampiasa loha be ny olona io mesia mpamonjy venao inona ny famonjenao are aiza ny famonjeny aiza ny famonjeny izay zany mahatonga anay mirona le be loatra agny amin'ny baiboly dia tianay zany ho azavazavany ara-baiboly ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko fa raha manahaky anakahy fotsiny za tokana za zany sy dia tena hoe sahira loatra amin'ity baiboly ty fa nitondrako an'reto paster tony rehefa miresaka amin'ny televizion ohatra ny reto mba hatateraka ny ten'Andriamanitra ato amin'ny baiboly ten'i Jesosy hoe tsy marina ny filazako izy re zaho no manambara ny tenako fa oka ny mpianatriko no ny vavolombeloko hanambara azy dia ny mpianatra zany mamaky baiboly milazalaza an'izao ary nahita gn'asa nataoko eo zao la misy ny tena tokantrano misy mampangitikitiky ny sainy hoe tagny ve raha matoa io nagnatrika zao tany an-danitra tagny izy mitantara zavatra ngeza be lava be ohatry zany tsy tagny izy fa ny témoignageko ny henoany tsara zay zany izy dia la manahaky anakay apôstôly be baka an-danitra tony misy tenin'ny Paoly apôstôly zay raha malemo izy ka raha ny falemenareo ny rahalahy tsy daleo izy tsy nakena fa zao izy tsy mba matahotra ny ena aterina misampy ary zao izy baiboly mivelatra ary epistily mandehandeha hoy Paoly io dikan'izany za tsy mila baiboly izy satria zaho apôstôly fodiny Jesosy fa zay fomba ny Jesosy no ataoko fa tsy mila madibadika baiboly eo fa ny zavatra nataon'ny Paoly apôstôly olona nanoatra an'iregny ty soroato Paoly soroato nasa vitanao atao vagna aloha dia soroato agny fa tsy vaky loany io fa zaho mandeha ty manahafa tahaka nanafako an'i Kristy ohatra zay koa za raha manahaky anakahy zany na tsisy baiboly eo miteny foana ny zavatra tany an-danitra sy niafatra sy révélation ambara famonjeny voaka malagasy dia ampy zay fa presque ny mpanao gazety manahaky nareo tony zany sahira mihitsy mametrapetraka an'izany question mikasika ny baiboly zany aiza ny baiboly zany aiza ny baiboly zany aiza ny baiboly izao foana zany tena manerandohana amin'io inona ny antondinareo eto atapon-tanàna ny mahajanga hamaraparana ny fiarana atsika eka ny atondianay zany dia zao hanambara ny fahasoavan'Andriamanitra indray satria efa teto ato aloha dia naneho ny fahasoavan'Andriamanitra avy tamiko amin'ny voakany mahajanga maro nahazo fahasoavana zay raha mbola voakany mahajanga angamba raha mbola atao hoe tsaratsara tsisy victime zanaky mazanga tsaratsara tsy misy vitsivitsy amin'ny mazanga ty ny tsy nametrako tanana teto mazanga nahazo fahasoavana aby ny misy devoly ny ala ny marary sitrana nyrehetra maro zay ary ny tsy vita batisa nataoko batisa re zay pinoko eto mazanga zay ngamba no mbola mahatsapa ahy mbola mahatsiaro ahy fa tsy voan'le mofo rosiny azo andrany dimy izy ngamba ataoko hoe tsomby an'izany mihitsy ny fiangonako fa ny atondeko eo dia hoe zao zany vao tapa-kevitra hanorina fiangonana indray fikambanana zany io moa zany ny fiangonana sy dia hoe
tsy de firesaka nay boaka an-dagnitra any ohatra hoe fiangonana fa ny aty ambony tany mahainy zany fiangonana zany fa misy vondrona ohatra hoe vondrom-bavaka trano ngezangeza le bebebe mba hamoriako ny zay niondriko teto nampamonjeny tompo anakahy zay fa maromaro ihany niondriko eto Mazangana paritaka agny nampamonjeny tompo ahy ka hanangona an'izy regny ndray aho na tsy niondriko ihany aza fa na ny olona zay mpanaraka an'izao tele zao sy tapaka mahatsapa tegna hoe io le zanak'Andriamanitra avy any an-danitra ko andao tsika hanaraka an'io ary ivavaka amin'io vao maiky tsara zay zany tena atony indiana eto hanao courage ady lehibe zahay mbola itory filazantsara hamora vahoaka ny mahajanga ohatran'izao maniagny ambany volo agny ry maro voay maromaro nareo zay manodidina ry mahajamba rehetra zay mahatakatra an'izao zay maheno an'izao fandara zao na amy radio zay na amy tele mitongava am'izay fotoana zay fa hanao courage ady lehibe hamora ny vahoaka fa amy lahady zao a efa misy fotoam-bavaka lehibe ataoko eto amy fiangonana fiangonana zay eo tsara rano ambony ny arean'ny busy eo amy croisement Masery trano mavokely zay izy eo amin'ny arean'ny busy amy trano mavokely misy numéro téléphone eo ambany fandarana eo ambany fandara eo da azo atsoina io hanao fotoam-bavaka lehibe za amy lahady manomboka amy valo sasy na de vatokony fatonga aby ka amy sivy ma za vao tonga eo soa hanambarako ny toroteny goavana be ho an'voaka ny mahajanga mba hamelombelona ny fanahy Andray mandeha ary mba hampiorina azy tsara ao amin'Andriamanitra tsara ka tena tsara zay zany tena atondiana ety hanambaran'izay fahasoavan'Andriamanitra zay ya raha ny sitraponay de mbola ifampiresaka aminareo fa tafitra ny fotoana zay niarahantsika teto isaoranay anareo nanaiky ny vahiny tato anatiny ity fandaharana ity misy matoky izahay fa mbola iverina eto anareo indray andro any satria mbola betsaka ny zavatra zay tianareo risahana mbola tsy voalaza dia isaoranay anareo tompoko sotra tompoko lolohan'izay angamba de misaotra betsaka makasitraka anao rahalahy Willy tena mahafaly anay mihitsy satria mpanao gazety tena fatradaza tokoa ianao ary tena tsara tokoa ndray ny fanontany question mipetrapetraka asotra ihany koa ny technicien rehetra tena natao fahatsarana mihitsy ary amy fomadioro nanaovandreo an'ilay caméraman ka numéro téléphone angamba mba petrapetraka ihany fa mba misy lina ihany sao de mba misy olona ao ihany koa mba tapakevitra hoe agny zay tsaratsara nagnisy soanay zay raha tadidiny mahajanga angamba fa zaho de nanao soany zanaky mahajanga tsy nanao ratsy tsy misy folaitra na fokasy nataoko teto amy tapo tanany mahajanga 034 89 867 64 numéro ny tsaratsara zay 034 89 867 64 fa misy ihany koa numéro ny pastora zay namako apetrako eto zay mpiandraikitra moa zany mpiandraikitra eto mpiahy an'ireo ondreo ka efa voasoratraigna ambany amy tele igny izy igny le numéro ny namako mpiahy ny ondry eto mahajanga mitongava fa ny miaraka amy tsaratsara tsy maintsy mahazo paradisa daholo tsy maintsy mahazo ny lanitra satria igny soniana ataoko tao amy boky n'Andriamanitra tao an-danitra igny igny ny votoatony lehibe famonjey lehibe nandesiko zay nanao soniana igny zay no zanak'Andriamanitra vrai zay nipetraka tamin'ny seza fiandranan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra vrai zay nahita tavany ray tavany Jehova zanak'Andriamanitra vrai antoky arisirasy ngeza be ry voaka malagasy ny mahajanga arisirasy igny fa ny miaraka amy tsaratsara ka ny vavahako anao ka na mindrako fo na mialako elaka na miatrako tagna tonga de miditra ny paradisa anao ka na inona ny zavatra ataonao za mibebako anao mifonao anao ivavako anao araky ny teny baiboly hoe tsika de manampisolo vava ao amiray de Kristy na fiona Kristy amiko ny fahefana manampisolo vava anao zay miaraka amy tsaratsara matokisa ary minoa fa ny teniko tsy mba zavatra kotoatoa fa raha fa za no miteny tonga de oke satria za olo tout droit sady mahitsy tsy tia ferafera tsy tia polipolifika tsy tia fikafika tsy tia kolokolo za olo marina sady mahitsy mbola avy ny fotoana itenenako mikasiky mbony politika mbola iteny mikasiky ny politika za atoato ao fa mbola tsy androany fa miteny mikasiky ny ao ho famonjena ho an'ny voaka malagasy ka efa tonga ny mpamonjy anareo ry voaka malagasy ty le mpamonjy avy any an-danitra ty tonga ty mitenena ary miverena ary mitodia amy tsaratsara fa hoavitra Madagasikara fa tonga le Mesia avy any an-danitra tahaka ny Jesosy tahaka ny Mosesy sodra tompoko eny azy tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarantsika tamin'ity androany ity Mesy mpanjaka tsarasara sy rasolofo masoandro faratina pasteur no anisan'ny vahintsika tato anatiny fandaharana mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko